Miarabantsika rehetra indray tompoko tafahoana eto amin'izao fandarana izao. Na mijery isika na miaino a de tena raisinay fifaliana mandrakariva ny fihaonana amintsika. Anomboka ny fotoana indray isika, sitrakareo ve tompoko raha miaraka manondrika ny lohantsika isika fa mba hivavaka. Miaraka hivavaka isika tompoko. Misaotranao Andriamanitra, midera manome voninahitra ny anaranao masina. Misaotra indrindra ny fetezanao, hitarika anay, fetezanao, hiantso anay ka tafahoana ohatr'izao indray zahay amin'ny fanarahana ny teninao isan'andro tahaka an'izao. Mangataka aminao indrindra mba hamela zay mety hoeloka mampahadisoanay, mba hotsapanay fa mitahy an'izao fotoana izao ianao ary miaraka aminay mihitsy amin'ny alalan'ny fanatrihan'ny fanahinao masina. Dia misaotranao indrindra amin'ny fihainoanao an'izany vavaka izany, tononona amin'ny anaranao izany Jesosy. Amen. Miavana malala ny rarindray ny fahasoavan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy. Andinika isika izay sary anankiray entina maneho ny fanahy masina araka ny voalazan'ny soratra masina ihany nefa izany. Androany isika dia andinika indray ny amin'ny atao hoe rano velona. Rano velona. Aseho indray izany, aseho ny sary, aseho ny endriky ny fanahy masina amin'ny alalan'ny atao hoe rano velona indray. Ampitahaina izy io amin'ny rano. Ny tiana tenenina amin'ilay rano velona dia hoe rano, zany hoe ranoka, likida moa ny tena marina, ranoka zany izy io. Raha mitenin'ny apôstôly Paoly ohatra ao amin'ny FMC toko 5, andininy 7-20 zay voakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mamindovay ianareo izy fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenona ny fanahy. Zany hoe zavatra araraka, hamenona, ka isika dia antson'ny apôstôly Paoly mba ho fenona ny fanahy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7-8 hitatsika ihany ohatra n'ilay izy hoe ranoka, ary rehefa nasanatry ny tanana ka valan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina zay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo zao izy. Ranoka, aseho le ranoka. Ny apôstôly Paoly ihany niteny eo amin'ny Korintianina 1 toko 12:7-8. Iarahantsika mamaky mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy, fa fanahy ray ihany no nanaovam-batisa anareo. Ny amin'ity batisa ity mantsy hoe nanaovam-batisa, zany hoe milomano ao anaty rano anie zany, difotra ao anaty rano. Rehefa miresaka hoe batisa moa dia zay mihitsy ny sary naseho, difotra ao anaty rano. Ka ny fanahy eto dia lazaina fa nanaovam-batisa antsika, zany hoe nandifotra antsika tao anatin'ny rano. Ary ho tonga tena ray isika na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo izy. Ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray, nampisotroana ny fanahy iray. Zay ny ilazantsika hoe endrika anankiray indray ny ahonan'ny fanahy masina ny amin'ny atao hoe rano velona. Rano velona, rano, likida, zany hoe zavatra mitsiranoka, hamenona antsika, alatsaka, araraka mihitsy, ary azo lazaina koa za hoe ilomanosana, azo lazaina ihany koa sotroina. Zany hoe mamonto tanteraka ny fiainan'ny olona anankiray. Zay le sary tiana aseho amin'ny alalan'ity atao hoe rano velona ity. Misy ihany koa moa ao fa tsy mampanina antsika mandinika kely an'izay ho resantsika kely le voalaza ao amin'ny Korintianina 2 toko 7:7. Fa resana mombany amin'ny atao hoe rano mainty koa izy io, hoe rano mainty izy io na soratra. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, Korintianina 2 toko 7:7. Eny, aseho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo, tsy nosoratana tamin'ny rano mainty fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Le endrika rano ihany jerevantsika mantsy eto, zany hoe nosoratana tamin'ny fanahin'Andriamanitra isika. Any amin'ny toko 9 maro hafa ao amin'ny Baiboly hoe epistily velona isika. Epistily velona vakian'ny olona rehetra. Ka izao ny fanahy masina mihitsy no hanoratana antsika
fanan'andriamanitra velona ho izy tsy teo amin'ny vaty fisaka fa ho amin'izay vaty fisaka nofo dia nofo soratana ao am-potsika zany fanahin'andriamanitra zany napetraka ao am-potsika zany fanan'andriamanitra zany ny tompontsika tety ambonin'ny tany Jesosy Kristy zany mba hamaritana tsara ny oasan'ny fanahy masina io amin'ny fiainan'ny mpino anankiray de ny fidiny sary izy natao hoe rano velona ho izy. Asaiko nge nareo amaky an'izany eo am'Jaona 7:7 sy ny 8:7. Io no sary anankiray nanehoan'i Jesosy ny am'izany atao hoe fanahy masina zany ihany koa. Hoy izy: zay mino ahy de hisy onony rano velona iboboka ao an-kibony. Raha mino de hisy rano velona iboboka ao an-kibony. Araka ny voalazan'ny soratra masina 7:7. Ary ny fanahy zay efa horaisin'ny mino azy no nolazainy tam'izany. Fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Jesosy mihitsy ny manambara eto fa rano velona iboboka any anatin'ny kibo. De ny fanahy masina zay efa omeny na horaisin'ny mino no nolazainy tam'izany. Ny fanahy masina ry havana de hoariny eto amin'ny atao hoe rano velona. Rehefa mandinika masitsika ny amin'ny hoe rano de tsy inona fa sary izy io fanehoana. Io ny fanehoana tena mety indrindra ny am'izany atao hoe fiainana sy fahavokarana izany. Raha eritreretintsika fotsiny hoe any amin'ny tany karakaina, any amin'ny tany efitra tsy misy rano. Ahoana moa no ahazahoana mihevitra fa hisy fiainana ny am'izany toerana zany, hisy fahavokarana ny am'izany toerana izany? Fa any amin'ny toerana zay iboboika ny rano velona dia misy fiainana sy fahavokarana. Ary ava-malala isan'izay miaino azy miresaka amiko amin'izao fotoana zao fa raha mino isika de hisy onony ranonaina na ny rano velona iboboka ao an-kibontsika, zany hoe ho fiainantsika mihitsy zany ary ny fanan'Andriamanitra velona no ambarany am'izany. Efa ela Isaia mpaminany efa nampiasa n'ity famafazan'ny fanahy ty ary nataony takany hoe orana milatsaka zany ny fanahy. Ao amin'ny Isaia 4:7 ho ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa handatsaka rano am'izay mangetaheta aho izy ary rika ho am'izay tany karakaina. Eny, handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ho ny fitahiko ho amin'ny terakao. Sitrak'Andriamanitra mihitsy nitondra fitahiana ho antsika tsirairay avy. Ry havana, io fitahiana io zay ho amintsika, io fitahiana zay ho an'ny terakitsika sy ho an'ny taranantsika rehetra io de zao hoentin'ilay fanahin'Andriamanitra ho an'ilay mangetaheta arotsany lay rano velona, ary ho an'ny tany karakaina dia aparasany ny rano velona. Andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho izy ary ny fitahiko ho amin'ny terakao. Misy fahasarotana be da be eo amin'ny fiainantsika olombelona amin'izao fotoana zao. Matetika ny olona mitady vahaolana atsy, mitady vahaolana ary mitady vahaolana ery. Indraindray aza dia ararotin'ny mpanambaka mihitsy rehefa ao anatin'ny fampiretana ka ilazany an'izao tsangatsy amanorana rehetra zao fa raha manao an'izao nareo, raha manao an'izao na manao an'izao de ahita an'izao nareo fa ho afaka ny fitahiana. Ny fiainanao ndraindray vozo ny fiainanao io fa tsy maintsy asorona amin'ny ozona aloha ny fiainanao, fa raha tsy asorona amin'ny ozona tsisy fitahiana ho anareo menakavy. Etsetretetra zany ny fomba filazan'ny olona. Fa ny zavatra mazava kosa ary ambara amintsika androany de zao: ny fitahiana, ny fahavelomana, ny fiainana, ny fahavokarana de entin'ny fanan'Andriamanitra velona ao anatintsika. Raha mino isika, hisy onony ranonaina velona ibokiboka ao an-kibontsika. Ny fanahy zay efa horaisin'ny mino anefa ny tiany Jesosy ambara am'izany. Fanahy mitondra fiainana, mitondra fitahiana, mitondra fahavokarana. Tahaka an'ireny rano velona ireny ny fisian'ny fanahy ao anatin'ny fotsika ao. De mampisy fiainana izy ary eo amin'ny toeran'ny tsy fahavokarana, eo amin'ny toeran'ny fahafatesana de misolo toerana an'ireny tsy fahavokarana sy fahafatesana ireny ny fiainana sy ny fahavelomana ary ny fahavokarana.
irian'andriamanitra mihitsy ary raha ohatra ka asa mijoboka ohatran'ireny milomano ireny de mandeha mijoboka zany hoe vita batisa tanteraka ao am'zany fanahy zany tsika de tsinona zany fa le ranonaina na le rano velona miboiboky ao akibontsika zany hoe mandro mihitsy mandro ao anatin'zany fanahy masina zany zany hoe milona ao anatin'ny fanahy masina heniky ny fanahy masina ny fiainatsika rehetra avy divotry ny fanahy masina ny fiainatsika tsirairay avy ary rehefa am'zany toerana zany sika dia isy akony mahery vaikeo amin'ny fiainatsika ny hery miasa mangina avy amin'andriamanitra akony mahery vaikeo amin'ny fiainatsika ny hery miasa mangina avy amin'andriamanitra satria henika tanteraka ny fanan'andriamanitra tsika henika tanteraka ny sitrapon'andriamanitra sika tsirairay avy mandro isika mijoboka ao anatin'lay ahera ny amin'ny fanahy masina ao anatin'ny fahadiforana de inona ny zavatra miseho io toeran'io no toerana mamelona sika io toeran'io a no mampietsika atsika ary io toeran'io ao anatin'io filomana miaraka amin'ny fanahy masina miaraka amin'andriamanitra io no mitondra fahafenona sy fahabetsahana rehefa zany le mpino feno sy eniky ny fanan'andriamanitra de afaka mitondra ihany ko fahavokarana be sy fitahina ho an'izay rehetra manodidina azy any amin'ny jaona toko fahenina andininy fahatelo ambempolo jesosy kristy tompo jaona toko fahenina ny andininy fahatelo ambempolo zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy ry havana ny fanahy no mahavelona ny nofo tsy mahasoana inona na inona fa ny teny zay nylazaiko taminareo de fanahy sy fiainana tiatsika ve ny anana fiainana tompoko fahasairanana tena betsaka ay fampahery sika androany fahasairana tena betsaka tsy tondra vahaolana aminareo mihitsy androany manao hoe zao atao de ho voavany olana eo amin'ny fiainanao zao atao fa zao ny tena mety ataonao a mba hahatonga anao ahita fahasambarana eo amin'ny fiainanao tsy manana vahaolana hafa mihitsy ary tsy manana torohevitra homenantsika raha ny tenako fa ny soratra masina de manambara kosa te ho velona ve sika te hanana fiainana ve sika te hanana fahavokarana ve sika tiatsika ve ny isin'ny fahabetsahana eo amin'ny fiainatsika te hanana fahafenona ve sika zao ny tenin'i jesosy kristy tompontsika arak'le voalazantsika tery amin'ny jaona toko fafito ny andininy fahavalo amby telopolo sy fasivy amby telopolo vakina amin'ny anaran'i jesosy zay mino aho izy de isy rano velona iboboky ao akibony araky ny voalaza ny soratra masina ary ny fanahy zay efa niraisiny mino azy no nolazainy tam'zany amin'ny andro farany zao a tena fifaliana ho amitsy ny teny aminareo fa soratra masina manambaran'zany rehefa ho avy ny andro farany am'izao vanimpotoana eny atsika zao fotoana zao ry havana ahafahan'andriamanitra mandrotsaka ny fanahy masiny amintsika ary ahafahantsika rehetra manao ny fanandramana am'zany atao hoe mivelona ao anatin'ny eran'ny fanahy masina zany na ny aheran'ny fanahy masina zany de zao ny fandrotsika ny fitezatrika ho difotra ao anatin'zany rano velona miboiboka izany ho ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fafito amby telopolo ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo haminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny lahy antotrareo anonofy ry havana fotoana zao zay fotoana mety indrindra ahafahan'Andriamanitra mandrotsaka ny fanahiny masina amin'ny fiainatsika tsirairay avy raha mino isika raha tiatsika zany de ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainatsika zany androany fa manafatra ny apôstôly Paoly ary zay ny tena zava-dehibe ilaitsika asan'ny apôstôly Efesianina toko 5:7 aza ho mamidovay ianareo fa am'zany de misy fanarana po amin'ny ratsy fa aoka ho fenona ny fanahy sitraka Andriamanitra ny meno atsika amin'ny fanahy sitraka ao ve ny ho fenona ny fanahy masina ny atao hoe fiainana ny atao hoe fahavokarana ny atao hoe fahafenona ry havana ny tena fiainana averiko farany tompoko ny atao hoe fiainana na ny tena fiainana de ny fetezatsika hitoetra
eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Zany ny fiainana. Raha manana ny fanahy masina sika, manana ny zavatra rehetra. Meteza ho fenona ny fanahy masina. Ivavaka sika. Sotranao zay Andriamanitra miteninao. Mahatsiaro tokoa zay amin'ny fiainanay aty ambanin'ny masoandro fa mafy ny fiainana, mitombo ny fahasahirananay. Ary mitady vahaolana etsy sy eroa zahay. Androany nefa dia nampahafantarinao anay fa raha mino izahay dia hisy on'ny rano velona ibiboky ao akibonay dia ny fanahinao masina izany. Raha mino izahay dia ho tafatoetra ao amin'izany tontolo izay misy ny fanahy masina izany ka anana fahavelomana, ahatsiaro fiainana ary ahita fahavokarana. Resy lahatra izay fa ny fisarahanay aminao izany mihitsy no mety mahatonga anay tsy ahita fahombiazana. Fa androany kosa izay tapa-kevitra fa ny fandraisanay ny fanahinao masina, ny fanekenay mba ho fenona ny fanahinao masina. Tanterao aminay ny teny fikasanao fa amin'ny andro farany dia androtsaka ny fanahinao amin'ny olona rehetra ianao dia aminay izany. Ataovy aminay izany Andriamanitra. Ny tenako izay mangataka, reto zanakao rehetra izay mijery sy miaino mba samy ho feno ny fanahinao masina izay ka ho velona. Zany vavaka zany no tononiko amin'ny anaranao Jesosy. Amen.